Salama daholo a. Salama toko akory abitsika rehetra. Nefa na izany anaty izany dia maneho foana ny fanajana ny mendrika mpanajana amin'ny voninahitrisika menakavy ho anareo indrindrandrindra manatrika anao satria raha tsy misy nareo a manao encouragement amin'ny tony fandaharany tony dia mety possible efa ela no tangy na efa tapotra tsy nanao intsony ny tenako fa tena mba mahafinaritra mihitsy rehefa le miantso anareo na mifanenamiko maneho hoe mahafinaritra toizo tia misy indro kely tongotsika dia mifandray be zany rehefa mifankahita dia mifanoroka mihitsy mifamihana ohatran'izany tena mahafinaritra be ary nay izay fotsiny ara dia efa tsy voavidy vola tsy voavidy arena sy ny karazana. Misy mpanohany tony fandaharany tony ary tena tsy afenina fa isaorana be dia be a. Ozy ny vadiko ane taminah zany il y a 5 mois de non il y a 4 mois 5 mois de cela. Ianao ne ozy izy amin'io zavatra ataonao io ianao fientanao ozy izy. Tena meno vadiko tamin'izay a. Tena meno mihitsy ary tantaraiko aminareo. Fa tena tafapetraka ny akindrinjiny irery tamin'izay. Ianao ve ozy izy karakarainao daholo ty olona rehetra ty. Atao daholo ty zavatra rehetra ty. Ina mba ataon'ireny olona ireny ianao ozy izy. Ary ny tena grave ozy izy dia zao. Ianao tsy mba mieritreritra akory hoe anao ministra, anao premier ministre, anao ambassadeur, anao an'izao na anao an'izao. Dia na miasanao ara tsy resahanao akory fa variana anao mikarakara ny olona dia jereo tsara ny olona rehefa tafa no ny zavatra ataonao dia no indray ny defiany hoe mahino ianao izy. Misy kosa aloha zany tena misy zany a. Misy zany hoe rehefa iny zany dralahy lasa dia le zavatra ataoko indray no ataony mihitsy le ataoko a. Dia lasa izy indray zany izay nanao zao izay nanao dia gaga ianao zany hoe da ahoana ary izy zany ary tsy afenina fa indraindray ohatra ny makivy any nefa ny efa izay le vocation an-tena zany. Vocation an-tena le hoe manampy sy mizara dia tsy mieritreritra hoe ahoana na ahoana fa matetika aloha dia zany ndray aloha tsy marary fo amin'izany tena tsy afeniko zany tena tsy marary fo amin'izany fa ny ahy zany rehefa hoe hitako fa fetsifetsy tsy manana etika dia tonga dia rehefa olona mahay mametraka zany a na hoe manao zavatra zany a dia mahay manimba ihany koa izay a. Tokony ho fantatry ny rehetrarehetra zany satria ohatran'ny tomba betsika ihany izay fanjakana naongana izay fa voongana daholo. Any moa dia misy olona mihitsy ara manao copie an'le hoe fomba fanonganam-panjakana ary nahitany dralahy loza le izy satria il manque de professionnalisme et de discrétion. Ka zay no fampizarako amintsika zany le resaka hoe ny mouvement antsika mandeha izy satria isy ny combat. Ny mouvement maika dia anohana na hanolotra mihitsy hanolotra candidat amin'ny 2027 ary miomana dia n'izao ary ny olona ao anatin'ny club maika dia mieritreritra handray anjara ao amin'izany atao hoe gouvernemanta dia hiditra amin'ny raharaham-pirenentsika. Ny raharaham-pirenena raha tsy diso ako ny teny tamintsika hoe tsy ho sarotra amintsika malagasy ny contourner an'io imposition na io véhémence téléguidée. Dia mihitsy ny ilazako azy véhémence téléguidée ataon'ny Union africaine sy ny SADC ho an'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao io
suivez mon regard ozy ny fiteny dia anjaranareo mahatsapa hoe iza ny ambadiky izany. Nefa ny tena nytenenitsika mihitsy teto hoe tsisy dikany amintsika micontourne an'io. Dia ino moa ny filoham-pirenena nakany Gabon. Misy zavatra roa azony nraisina tsara tamin'ny kahiny Gabon. Gabon koa dia libéré ana oligarchie familiale ny famille Bongo zany, de père en fils. Dia ny famille Bongo no manan-karena tapitsohatra fa i Gabon saika nanomboka vita. Nefa ny Gabon zany no anisan'ny firenena afrikanina hoe manana ny maizy azy koa zany, na ny olombelona na ny fananana zany dia rehefa niliberen'ga Olengy i Gabon dia tamin'ny voalohany aloha tsy nireconnaître daholo ny firenena maromaro, fa tsara ny teneniko anareo hoe ny accompagnén'ny frantsay zareo jusqu'à hatrany amin'ny hoe natongavany tany amin'ny reconnaissance internationale. Ary Gabon rehefa eo le fitovizana amin'le zavatra mitreo Gabon rehefa nasorona teo amin'ny fitondrany Ali Bongo, izay efa tsy any Gabon intsony moa izy amin'izao fotoan'izao raha tsy diso na raha any ary izy mbola bien traité tsara, dia tsy tapaka mihitsy ny fanampiana avy any ivelany na bilatéral na multilatéral. Zany hoe pour les gens zany ils se sont dit hoe il était temps. Il était temps hoe lasa zany Bongo satria efa ny zavatra nitranga tany Gabon dia tsy ngia le fils Bongo ntsony no nitantana no izy tsy de salama fa efa ny zanany. Dia efa nanahirana ny olona zay, ohatra ny Madagasikara ihany koa. Tsy nihahadry rajery ny président fa izy mitsano. Ary le mitsamy anankiray ambadika raha ny tena masika be satria tsisy projet menga raha tsy eken'le tsamy faharoa. Ho an'ny olona zany rehefa lasa iandry rajela dia ouf, il était temps. Madagascar est libéré aussi d'un apprenti dictateur. Dia tsisy tapaka mihitsy ny financement. Dia jereo tsara, Madagascar sera aussi accompagné pour que la reconnaissance internationale soit effective. Satria izy iny zao raha tsy diso lasa Niger président ary mieritreritra ny zavatra hoe fanomanana ny 26 juin moa dia hitanareo fa tsy mandehandeha fotsiny izy fa miasa izy ary miezaka nisin'izany hoe Madagascar reconnu ary ametraka n'izany atao hoe leadership ihany koa amin'izany atao hoe Madagascar any Afrika. Tsy maintsy apetraka zany satria tamin'ny andro ny filorantsiraka dia nisy zany. Tao anatin'ny leader africain considéré Madagascar niaraka tamin'ireny Houari Boumedienne reny indrindra moa fa tamin'ny nanokafana ny pays de non aligné, tena anisan'ny tena hoe tena fitaratra Madagascar raha izay ny ilazana azy tamin'ny resaka diplomatie internationale zany na stratégie diplomatique koa tamin'izany satria ny pays de non aligné raha tsy diso na angona hatrany amin'ny 77 pays raha tsy diso mety ho diso fa sy à vérifier. Faharoa ny resaka fanakorontanana zao misy tamin'ny Churchill nanao ny formation ny Reine Elisabeth avant qu'elle ne soit ino izy teo élu moa zany sa adopté sa inona filaza azy ho reine. Dia niforme ny Winston Churchill la reine
Elisabeth. Anisan'ny tena hoe formation goavana atao anatin'izany dia izao. Tadio reto mo anankiroa reto ho antsika, ho anareo izay mitondra fanjakana. Indrindrindrindra ny amin'izao fotoan'izao. Tadio reto mo anankiroa reto. Amin'ny teny anglisy izy fa mino aho fa azonareo tsara satria maromaro nareo no miteny anglisy. No explain and no complain. No explain and no complain. Zany hoe tsy ilaina fanazavana, tsy mila fanazavana, ary tsy mila manetretra koa, tsy mila mitaraina. Ny mpitondra zany dia tsy voatery anazava amin'ny zavatra anankiray, ary tsy mila mitaraina koa amin'ny zavatra anankiray izay mitranga ao anatin'ny asany. Fa tsika zany ny mpitondra zany tafiditra anatin'ny piège-ny piège-ny mpanadroadro angara zay ny lazako azy. Satria ny araky ny lazaiko foana hoe tsy misy mpanohatra ao Madagasikara. Ny mpanohatra hoe tena mpanohatra azo eritreretina dia mitsoka mialokaloka ny Dubai ary mampiasa ny numerika ny fomba anaovany azy. Fa tia ny tena dangerous. Tsy misy mpanohatra fa ao anatin'le mpiara mitondra misy problema entre olona samy olona dia mikika an'le mouvement. Mikika an'le mouvement. Merci beaucoup. Dia mikika an'le mouvement. Zao zao teneniko anareo. Nisy article zany androany hitako. Monde Afrique le izy. Ingany mba mino azy ny olona tokony andraikitra nanao anazy. Ho antsika mpanao gazety dia rapida be no ahafantarana hoe misy impulsion na misy mihitsy hoe olona tianao atsaraina ao anatin'ity article ity, dia à travers an'izay no ahafantaranao hoe iza zany probablement ny tompony hevitra. Tsy voatery manoratra le olona, fa iza a priori ny olona nampanoratra an'le article. Mikolatra nareo misy olona ao anatin'ny fitondrana manao zavatra tsy fieritreretana dia mamelo ny namana, mamelo ny lehibe. Tena tiry zareo lazaiko anareo. Na minisitra ary ianao tena voandroany ianao ary ianao mety tsy mahay politika akory. Ary tsy hainao milalao an'izany atao hoe renseignement sy ny information. Tena tonga dia miteny an'izay mihitsy hoe ianao satria tonga dia kopy le olona zao hoe za zany tenenin'ny fleurirako tsy malala zany. Satria tonga dia mazava be mihitsy hoe qui on veut éliminer et qui on veut lustrer. Enina dia hoe tena atao à demi-mot na par subtilitas ozy izy le akamak'izay.
na métaphore ny zavatra soratana. Fa rehefa après lecture diagonale fotsiny dia efa tonga dia kopy hoe zao ny contexte nanoratana an'ity, zao ny contenu-ny, ianona zany ny tompon'andraikitra sy ianona ny tompony hevitra am'ity. Vehivavy anankiroa reo. Tonga dia kopy tonga dia kopy hoe nareo mindravavy ny tompon'andraikitra amin'io. Raha misy lehilahy dia avaty andafy angamany koa. Lasa le article zany dia mamorona tsangatsaman'orana hoe maninona contesté moa madame Razanamaso Christine par l'OIF na tsy haiko joker contesté. Voilà. Joker contesté. Dia vakianao am'izay le tena je vous assure de manière diagonale ny namakiko azy. C'est la réponse de la bergère au berger. Copie je refaire la bergère, sinon les bergères au berger. Des autres zèles étaient les no complain, no explain, no complain. Ta fille donne un pièce ni opposition, mitondra satria lasa tsy hoe tsy mety akory. Bazara tena ho zao hoe androany izy mety fa raha isaky misy tsao zao dia iny tsika hiezaky ny retsany hoe tsy mahay manao tsao fa ny tena tsao tena enjana dia tsy voapirofo hoe misy na tsy misy. Io mifanaovana tsao io koa zany mila mahay koa manao an'io. Averiko io fanaovana tsao io koa mila mahay koa manao an'io. Fa raha ohatra zany tsy entan'ny olona tamin'ny andronay zao dia raha vao misy any toka sanefa dia misy raha naman'izay piasy aminy Frank Ramarson na teneny mihitsy aza teneniny lahy zany fa vao maiky izy piasy aminy lasa izy eny amin'ny Solim Hotel dia ozy izy hoe asio isika fa teneniko secret la. Izy zany mieritreritra iny zavatra tenenina amin'iny secret tokoa kanefa ny tokotsy iny fa tena lazaiko anareo fa raha amin'ny 12 izy tonga ao amin'ny ray sasany dia efa tafakatrany amin'ny lapa le hoe zao ny tokosa mandendeha any dia nefa nio fananinana lefa taminy mba hampirorosaina ny tsirairay dia tsy vo verifienao hoe marina io na tsy marina iny ny tena enjana iny. Ka raha ohatra tsika zany tsy endan'izay dia lasa foana tsika andeha anaprofo fa tsy misy. Impossible ny anaprofo ny zavatra tsy misy. Fa na izany na tsy zany le côté humanitaire, le côté humain tao anatin'le action dia j'apprécie personnellement satria en dehors n'le hoe nanapasahana n'le tsao hoe ahely le tsao zany aratsiana le olona. Tena za aloha zany manaiky mafy azafady mafy raha matoa minisitra adinikiny raha matoa minisitra Fanirisoa Herinaivo fa raha misy olona matiny tsao zay zany vao mahita tonga dia zany tena le olona koa raha anely tsao tena tsao non seulement tsy mahay manely tsao fa en plus tsao bety vao verifiena fotsiny dia efa reny asosary reny dia le olona victime an'le tsao indray ara no malahelo hoe fa nahoana dia irina ho faty. Marina ny tenin'ny Sylvain raha be tsarona na mikehatra kosa raha ve dia irinareo ho faty
lasa tsy productiva le tsao alefanareo ary ny tena manahirana dia zao le zavatra ataontsika ohatran'itony lasa tsy crédible zay zany le zavatra lasa tsy crédible ary tena ianao zany tena miezaka zaho zao manana investigation ataoko efa elaela anisan'izany le navoakako teo iny hoe resaka manoratra de mamely haute personnalité ao anatin'ny pouvoir ihany nefa le olona ao anatin'ny pouvoir ihany manao an'io mieritreritra izy fa tsy fantatsy tsy ana izy adinona mba misy olona nanao an'izany investigation zany mba se forme tamin'izany hoe ahoana ny fomba disekena texte anankiray na article anankiray journaliste investigateur io teneniko ho anareo manoranora-poana mamely olona iny tonga de fantatra n'izy le signature fantatra n'izy de nade ampanindratanareo vazara de zay zany le tiako hazavany hoe côté humanité na humain tena tsara le action natao fa tsika on n'est pas obligé de à chaque fois expliquer manazava hoe marina na tsy marina aloha iteniteny foanao de hitona mirindronao izy mifarany ny procédure amin'ny manaraka azy amin'izay zavatra ataony rehetra araky ny teneniko par métaphore ao anatin'ny titre ao hoe les bêtes finiront toujours par se trouver amin'iny izy eo ambony fatana griena zany hoe je parle de iny izy eo du sanglier sy le anina vidinandroany de ny ambony grise no atao rehefa avy eo na fotoana mampety azy fa azam-babety eny mandainga ara-tsay c'est vraiment bête nefa mandainga zany mila fahaizany ve no maro tomoko eo finaritra mandrapao na madame Fenitra Ranona